alohan'ny resantsika ten'Andriamanitra dia hivavaka isika rehetra hanomboka ny lohantsika. Eny Andriamanitra raha ny tsara indrindro, mbola velom-pisaorana aminao zay raha mbola tafajoro amin'izao fotoana izao. Mbola velonay ny izay mianakavy satria ianao tokoa no mandahatra ny andro izay vanianana ity an-tany ity. Mbola tsy tonga ny fotoana izay etsonao satria na ny volana na ny taona dia efa voaisanao avokoa. Mbola famindrapo ary fitiavana mbola mampijoro anay, ary matoa izay mbola eto, mbola samy eto avokoa, mbola manan-kambary ianao, mbola manana teny ihany koa ianao. Teo ny fotoana izay nentinay ny hira maredona ho fiderana ny anaranao. Ianao tokoa le Jehova mipetraka ambonin'ny fiderananao, nino izay fa teo ianao ary niraisinao tokoa izany satria vokatry ny fonay. Teo ihany koa ny vavaka nasandratray dia ho tonga any aminao zany, ary matoky izay fa eto ianao. Mitenena ianao Andriamanitra, mamelana heloka amin'izay rehetra tsy natanteraka, ninina zavatra tsy mendrika eo anatrehanao dia hifonaka aminao zany. Sasandrahanao a Jesosy, adio ary eoka ianao Andriamanitra no miteny amin'ny alalany fanahy masinao, hiteny aminay tsirairay avy. Ninina fanahy fanelingelenana izay mitondra torimaso na mitondra fieritreretana hafa, roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tozy zany amin'izao fotoana izao. Mitenena ianao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Alleluia, amen. Eny ary tenin'Andriamanitra ho vakintsika, tenin'Andriamanitra anankiray tokana hoentsika fampahirezana androany. Tenin'Andriamanitra izay hitanao any amin'ny Luka toko faha 12:1-20. Luka toko faha 12:1-20 dia voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra riondro vitsy fa sitraky l'Andriamanitra ho anareo ny fanjakany. Fa maninona no izay zavatra kely izay no teneniko? Maninona no izay zavatra kely izay no fampahirezantsika? Misampana zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany, tenin'Andriamanitra zany. Aza matahotra riondro vitsy, fa ngaha moa tsy be dehibe ny olona natsony, fa ngaha moa ny kristianina sy ny fiangonana eran-tany tsy hoe be dehibe, fa maninona natao hoe aza matahotra riondro vitsy, fa ngaha tsika tsy ondrin'Andriamanitra daholo tsika izay mihaino ny teniny. Ry hava malala, mazava ny tenin'i Jesosy indray mandeha, mazava ny tenin'i Jesosy raha ny teny izy any amin'ny Matthieu toko faha 7, Matthieu toko faha 7 andininy faha 13 ka hatramin'ny faha 14 dia nilaza an'izao izy: midira amin'ny vavahady ety, malalaka hozy izy ny lalana ho any amin'ny fahaverezana, ary maro no hoany, fa midira amin'ny vavahady ety, vitsy no mahita azy. Averiko indray mandeha, midira amin'ny vavahady ety, fa vitsy no makao sy mahita azy. Rehefa malala amin'ny tompo, rehefa mahita fiangonana isika amin'izao andro faran'izao, tena iboka be dia ohatran'ny tena faly zany ny tena hoe tia marina le tenin'i Jesosy indray mandeha rehefa niteny izy amin'ny mpianany any amin'ny Jaona toko faha 12:2-3 dia laza an'izao izy hoe: raha sandratra hiala amin'ny tany aho izy, hitaona olona maro anatinay. Tanteraka izany tenin'i Jesosy zany, maro tokoa le nanatona, maro no nanatina azy, maro no tarihany ray ho any aminy, maro no tarihany fanahy masina hiditra any amin'ny fiangonana. Fa maninona kosa natao hoe ondro vitsy? Rehefa mamaky ny tenin'i Jesosy sika any amin'iny Matthieu toko faha 7 manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny faha 13 any dia milaza an'izao hoe: tsy izay rehetra maninona ozy manao amiko hoe tompoka no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao sitrapony izy raiko izay any an-danitra. Misy nuance lehibe zany, dikany hoe izay manao amiko tompoka zavatra ivelany, zavatra foron'olombelona, endrika kristianina tsika rehetrarehetra zany.
manao hoe tsy manao tsy izy rehetra manao tompotompoka tsy lenao le miantso ny hoe tompoko fotsiny tiana lazaina amin'iny fa inao le miditra am-piangonana filazana ivelana fa inona ny tena mobilanao any am-piangonana raha mandeha makany am-piangonana inona mobilako mangetaheta andreten'Andriamanitra ve sa nisan'ireo olona karazany telo izay mbola nameny Jesosy tamin'ny fanoharana ihany dia hozy aho mantsy anareo fa maninona ny olona efa be deaibe ny olona miditra am-piangonana sy amin'izao andro faran'izao tena hoe be deaibe mihitsy ny olona atao hoe zao zany le atao hoe andeha ataoko hoe époque de réveil universel rehefa tena mahita ianao dia hoe be deaibe ny any Afrika million millier ny olona conversion lalam-pamonjena lalana nafahan'Andriamanitra namafafaotanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana fa mbola tsy akily atao hoe famonjena definitif fa maninona le olona rehetra be deaibe mihitsy zavatra nataon'Andriamanitra nataon'i Jesosy fanoharana tamin'io parabola anankiray hoe tsy izay rehetra manao amiko tompotompoko Jesosy ihany ange no niteny any amin'ny Marka 4:17 izao ny famantarana azy mino ametra tanina marary dia ho sitrany reny amoaka demoni amin'ny anarako dia ho lasany devoly fa maninona no teneny indray le olona ve hoe rehefa niteny reo kristianina hoe moa tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao ve izahay tsy olona tsy neny teniny zany tsy efa hoe namoaka demoni tamin'ny anaranao ve izahay moa tsy efa nametra tanina tamin'ny marary ve izahay dia sitrany ireny dia ilaza aminao androany hoe fampiasana ny anaran'i Jesosy io tsy te hiteny entre parenthèse hoe tsy formule magique fa nisy karazana hoe finoana ihany tao anatin'le olona satria Jesosy ihany nge no niteny any Matthieu 1:1-2 hoe raha manana finoana toy ny voatsinapy kely zany nanana izy kanefa mbola nilavin' Jesosy ihany tsy efa namoaka demoni any amin'ny Ezekela 20 dia milaza hoe niasa noho ny anarako ozy Jehova mba tsy handotony gentilisa ny anarako zany hoe na inona ny positionnao rehefa nataotao-ny anaran'i Jesosy le zavatra asa nataonao dia ny azir'Andriamanitra mba tsy handotona an'le anarana dia nanao ihany izy fa tsy midika izay hoe raha nanao izy dia ianao zany nefa le tena ao tsy aza mamita tena ry hava-manara zavatra lehibe zay napetraky ny tompo dia hoe fa maninona no ireo olona ireo milaza fa tsy fantatra ny tompo efa sahirana ny asa ny ankabeazan'ny kristianina tena hoe faly mihitsy mody anrehetrano satria avy nanao asa san'Andriamanitra mandritry ny herinandro manao tafika masina maninona nandeha tariana nanao ny tena sitrana mihitsy le olona ny vavahako kanefa lavina tsy fantako akory ianareo tsy fantatro Jesosy ianareo le fantaniana tsara mipetraka amin'ny olona tsirairay avy na hozana ianao tsy ametraka intsony hoe fantatrao ve Jesosy inversan'izay tokony apetraka hoe fantany avy sao dia tonga le olona anankiray dia milaza hoe tsy fantako akory ianao kritera anankiray zay nilazain'i Paoly any Kolosianina 4:7 Kolosianina 4:7 dia milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-iseho aminy koa isika raha iseho Kristy fiainantsika hiara-iseho aminy koa isika mamaritra tokoa izany hoe aiza ho aiza ny positionko raha mi-se référé amin'i Jesosy Kristy efa manao ny asany amitory aminao zao fa inona ny tsy itovizako amin'i Jesosy mila fantariko ny tenako ohatrany nataon'ny Paoly hoe asiko mafy ny tenako ozy Korintiana 2:7-7 asiko mafy ny tenako mba ho mangana sao na dia efa nitoron'ny hafa ary aho izaho kosa ho lavina izaho izay manao ny asan'Andriamanitra iza ianao izay mihaino ny tenin'Andriamanitra fantatry tompo ve ianao raha tonga izy ho avy izy ary tsy blagy zany
ho avy izy satria anao efa nanao réservation any amin'ny toerany ianao any amin'ny toerany misy an'ny ray eo tanakavanany ray izy mifona aminao isan'andro amin'ny fahadalako sy ny fahadalanao tsy za no miteny an'izany fa ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany any amin'ny Jaona 1:2 raha misy manota dia manana avoka isika dia i Jesosy Kristy izay mitsangana eo kavanan'ny lay ray any amin'ny Romana 7:7 raha manotsika le zanak'Andriamanitra mifona amintsika andro aman'alina eo tanakavanan'ilay ray fa inona kosa ny zavatra takiana amiko sy aminao inona no zavatra tena tsy maintsy hipetraka mandra-piavy tompo satria tsisy fantatsika teny aminao androany hoe ny fotoana amin'izao andro faran'izao tsy fotoana tsony zao fitoriana ny zavatra mahafinaritra ny am-piangonana tsy fotoana tsony ny fitorianany karazana tantara lava reny tsy fotoana tsony ny fitoriana amin'e Jesosy zanaka niteraka amin'ny tranon'omby tsy zany tsony fa ny fitory amin'izao dia fanairana lakolosy ho avy Jesosy fa ho vonona ve ianao fa tsy tsony ny fankalazana hoe krismasy mahazo kilalao avy amin'ny dadabe sy ny karazany tsy zay tsony manao akanjo tsara be tonga any am-piangonana dia hoe anao fety tena nafinaritra le krismasy tao tiako tsara mihitsy aloha le nirany aviarmina mahafinaritra mihira fa tsy Jesosy tsony any miteraka tranon'ombony dia davinao fa Jesosy raha ho avy izy aiza ny positionko fatany ave zavatra nampalazain'i Paul dity zavatra telo izy no mitoetra inona le zavatra telo mitoetra any amin'ny Korintianina 1:17 dia milaza hoe reto telo reto no mitoetra haitsika tsenjery finoana fanantenana dia ny fitiavana fa maninona natao hoe finoana tsy maintsy mitoetra fa maninona no finoana tsy maintsy mitoetra tenin'Andriamanitra milaza lazain'ny Petera 1:1 andininy fa 4-5 Petera 1:1 andininy fa 4-5 dia zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny lova tsy mety lo tsy misy fahasimbana no tehirizin'Andriamanitra ho antsika ny an-danitra zay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'inona amin'ny finoana satria zasy ianao tsy maintsy miady ny atao hoe finoana tsy maintsy finoana nitazomantsika n'le corda afahantsika le andeha ho any amin'le tranontsika vaovao zay le nitenen'i Jesosy hoe Jaona 14:1-3 hoe andeha fa amin'ny tranony raiko izy misy fitoerana maro misy cité zany alaivo-tsaina misy cité le cité io nefa tsisy locataire mbola tsy attribué amin'ny olona banga le toerana fa izy ame maimaimpona anao hoe tena io le cité ameko anao any aty amboniny tany mbola misy hoe anao tretina hividy matériaux ianao atao hoana indray ny ananganana an'ity fa ny any omena fotsiny ohatrany namonjenanao ohatrany lazainy Efesiana 2:9-5 hoe finoana no namonjenanareo fa tsy no ny asanareo fa ndrao misy mirehare ty koa Jesosy no laza hoe izy any anao réservation fa mitranony raiko any misy cité ampizaraina amin'ny rehetrarehetra fa andeha anamboatra an'izay dika le anamboatra an'izay dia le anaranao lenao nan'olo tena dia voasoratra tao iverina amin'izay akanao amin'le misy soratanan'le misy ny anaranao le toerana iverina ozy izy ka hakanareo ka any amin'izay toerako ny toeranareo fa be dia be ny kristianina matory mieritreritra hoe fiangonana lokaliny io no atao hoe famonjena mihevitra hoe makao amina fiangonana anankiray ianao dia ampy zay fiangonana tompoko raha be indrindra dia ataoko adiny-droa no fianonao tenin'Andriamanitra aho fa ny tokony ho anananao dia mangetahity ianao ny atao hoe aiza ny tena azahoky ny atao beboly ahoana ny azahoky manam-potoana be dia be kokoa ho afamakiko ny lalako andeha ho any amin'izany famondrena zany ahoana no fotoana ny afahana mandeha ahoana ny fotoana afahantsika hoe mahafantatra ny fiononanao sy ny fiambenanao osika teo hoe finoana miadiny ady tsara ny finoana miadiny ady tsara ny finoana ozy ny
Timoty voalohany toko fahenina andininy faharoa folo. Miadiny ady tsara ny finoana, mila miady ianao ny finoana. Dia maninona ny fanantenana ihany koa raha mbola atao fangamo tsy efa voavonjy a? Fangamo za tsy efa hoe ao anatin'izay ny fa inona mbola ho atenaiko eo tokoa. Ozy aminao hoe fa maninontsika mbola mila hoe fanantenana. I Paoly dia nilaza mihitsy dia mandeha hoe ny fanantenana, famonjena fahita dia tsy fanantenana. Atao ahoana ny anantenana zavatra efa hita fa mbola tsy hita le tena hoe famonjena. Misy tenin'Andriamanitra zay a hoe rehefa miseho no ampiandry dia efa akaiky ny famonjena nareo, efa akaiky, satria zasy ianao a mbola miandry mikatona an'ilay famonjena lehibe dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy isy zay. Zasy ianao ve efa nanadino an'izay hoe tena efa ela loatra kosa alao ihany milamina fa efa niandry be tamin'ny herintaona satria be loatra ny naminany hoe tonga amin'iny taon'iny Jesosy ny tonga tonga tamin'ny roa taona atotra ny efa resa be izy ty fa aza aloha mino fa misy ny le iverena fa le izy totra mbola ho ela mety any amin'ny génération troisième génération après an'izao fotoana zao tsy ariavana. Tsy hainao na rapitso no avy, programanao mipetraka fa rapitso dia tonga dia zay miandro izy isy ny verenany. Ahoana izy ny teny soratra masina amin'ny Hébreu toko faha sivy andininy fahavalo amby roapolo. Hébreu toko faha sivy andininy fahavalo amby roapolo dia milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka izany koa Kristy hiverina fandroany tsy ho an'ny ota intsony fa ho an'izay rehetra miandry azy. Hiverina fandroany izay rehetra miandry azy. Ka miandry ve za? Miandry azy ve za? Lakolosy fanairana zao, lakolosy fanairana hoe miandry ve ianao io? Ora fifoazana zao mifoaza dia mandeha zay tamin'ny maraina zay nakany an-tsena dia misy tavaratra mivarotra akanjo reny dia tsisy olona mihitsy makeo aminy dia lasa le rangamaka eny manakanakana ny olona foazinareo fa ato mora foaza tatariny dodominy dao ny olona mandalo ato mora fa foaza. Ohatr'izay koa no tokony ho antsika kristianina. Ozy izy Paoly any amin'ny Romanina toko 7:1-11 hoe ankehitriny ora tokony foazanareo satria akaiky kokoa ny famonjena anareo no tamin'izay ninonareo. Tamintsika voaniny efa nisy ny atao hoe lalam-pamonjena fa ny fiverenan'i Jesosy efa akaiky zay natao hoe famonjena definitif. Lalam-pamonjena no azonao fa androany ianao tokony hitafy olona atao hoe vonina ny andray an'izany hoe Jesosy ho avy zany. Inona ny akanjo hoentinao mitafy moa izy tsika Kolosianina toko 4 mitafia famonjam-po ary fitiavana, mitafia zany hoe zany zavatra zany tokony ananako sy anananao rehefa malala amin'ny tompo. Zavatra lehibe ozytsika teo hoe ny fitiavana angamba tsy ho tantaraiko intsony satria ny fitiavana efa fantatsika rehetrarehetra. Zavatra telo ozytsika no mipetraka. Fa maninona zany re ny olona le nanao ny asa nanala devoly, naninona le olona reny nametra tanana amin'ny marary dia sitran'ireny no tsy avitra izy satria nodiny Jesosy tsy fantatra ianareo satria le ivelany no popoka fa le anatiny tsy ao. Le ivelany rehatra tsara fa ny ao anatiny maloto. Ny ao anatiny dia maloto. Ozy ny tenin'i Jesosy ny mandeha ny Matthieu toko 5:9 hoe sambatra izay madio am-po fa izy no ahita n'Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra dia izao hoe tsika dia ahitsy ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Tsika dia ampianarin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro ary voasitin'le fitana mihitsy. Tady iopefy kely amin'ny zavatra ataontsika dia voasitina dia miverina amin'ny laoniny indray. Miverina amin'ny laoniny eo foana satria na dia eo aza ny atao hoe libre arbitre ho an'ny tenantsika manoloana ny fanarahana ny tompo dia ny tompo miezaka foana ihany mandefa afatra amin'ny karazany zavatra manoloana anao. Rehefa malala amin'ny tompo efa marana ny tompo teny sady
zavatra tokony ho fantatrao androany dia hoe misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra be any amin'ny Jaona 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Voalaza an'izao ny tenin'Andriamanitra any milaza hoe ny raiko izaho izy no voaloboka, ny raiko mpanamboatra ary izasy ianao no sampana. Ny sampana rehetra tsy mamoa dia hokapaina ozy dia atsipy anaty afo. Mitovy zany zaho sy ny tsy miny. Raha ohatra ka tsy mamoa araka ny tiavan'ny tompo aho izaho dia mitovy amin'ny olona tsy miny ihany, satria samy arinina anaty afo. Indro izy any Matitoko 7:10 milaza hoe indro efa potitry ny hazo sahady ny famaky, zay sampana rehetra tsy mamoa dia hokapaina dia atsipy any anaty afo. Rehefa malala amin'ny tompo mila zasy anao mamantatra tsara hoe mamoa ve za. Le mamoa dia karazan-droa. Mamoa ny tenanao ianao dia tafiditra ao le zavatra telo voalaza ny Korintiana 1:7 hatramin'ny 7 teo. Ary ny mamoa ny tompo dia tafiditra ao indray le Matitoko 10 mandehana manao ny asa zay nampanaovin'Andriamanitra ho anasy ianao, araka ny tenin' Jesosy any amin'ny Jaona 14:12 milaza hoe zay mino ny asa taoko no ataony ihany koa, ary ianao asa lehibe noho izany, zay le mamoa ho an'ny tompo fanahin'olona ianao. Dia ny anankiray mamoa ho anao ho an'ny fahamasinana ianao. Ivavaka isika fa amarana ny tenin'Andriamanitra. Eny Andriamanitra rainay eo, sarobidy tokoa ny teninao. Indraindray mikapoka anay nefa mamerina anay indray amin'ny lalam-pamarinana, mamerina indraindray amin'ny toerana tokony hitarihana anay. Izay dia olona zay volavolanao tahaka ny tamimanga, ianao le mamolavola, ianao le mpandrafitra, fa izay kosa dia trano arafitrao isan'andro. Manaiky izay ny anjakanao Jesosy, satria ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Zava-poana tokoa araka ny teninao raha misaraka anao tsy haifanana na inona. Ninona zavatra takin'indray tsy ho vitanay olombelona zany, fa ianao kosa ny manao amin'ny toeranay fa izay dia fitaovana ihany. Zay ny mahatonga anay hoe ianao no velona tao anatinay Jesosy, fa izay dia fitaovana mandritry ny androm-piainanay. Voninahitra anao raha eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.